fanomboana izao fotoana izao ny hira fahatelo ao amin'ny firana FFPM isaorana ny Andriamanitsika. Vavaka isika tompoko. Saotranao izahay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino. Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ianao. Isaotra anao izay mideranao manome voninahitra anao. Amin'izao fotoana maraina izao indray nomenao tombonandro havelomana. Afaka mahita ny fanatrianao satria manatrika anay eto ianao. Misaotra anao indrindra amin'ny fahasalamana, ny tanjaka sy hery izay omenao anay. Misaotra Tompo fa Andriamanitra tsara ianao, ary ny famindramponao dia mandrakizay. Ankehitriny izahay raha miatrika izao fanomanam-panahy izao, aka mba ho tena fotoana hiaona anay aminao izao ka handrenesanay ny feonao, hanavaozanao anay fanahy masino, ary mba hitomboanay amin'ny finoana sy ny fahalalana tsaranao. Dia mitenena aminay araka ny fombanao Tompo ao fa miaino anao izahay, ary dia hatreo feno, aoka ho feno ny famirapirata ny voninahitrao izao fotoana anio izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola manohy ny mikasika ny vavaka isika ry havana dia hitantsika tamin'ny herin'ny androany fa rehefa nivavaka ny apôstôly manoloana ny fandrahoana ny jiosy izay mandrahona mampitahotra fa tsy mahazo miteny na mampianatra amin'ny anarany zany Jesosy izany satria tsy afaka eken'ny jiosy mihitsy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary fahadalàna aminy izany. Efa tenin'ny apôstôly Paoly izany. Dia tsy azony ekeny izany ka dia zao norahonana reto apôstôly reto. Hitantsika izany tanany asan'ny apôstôly toko faha-efatra. Dia rehefa nivavaka kosa nefa ny apôstôly nanoloana an'ilay fandrahonana, jerentsika tamin'ny heriny dia ny zavatra nitranga dia zao hoe ny zavatra nangatana aloha dia hoe ampy ome hery izahay mba hitory amin'ny fahasahiana ny teninao, ilay teny fiainana, ilay teny manafaka, ilay teny mamonjy. Ome hery izahay mba hitory izany amin'ny fahasahiana manoloana ny fandrahonany reto fahavalo reto. Ary rehefa nanandratra ny feony ny vavaka izy ireo, ny zavatra nitranga dia niovitrovotra ny trano, nanenika ny trano ny fanahy masina. Ary mazava ho azy fa feno hery ny mpianatra ka dia nizara tamin-kery ny teny pahefana, ny teny famonjena, ny teny manafaka. Mbola mitohy ihany izany raha mijery rentsika amin'ny asan'ny apôstôly toko faha-12 dia mbola mitohy izany, ary satria tsy afaka mihitsy lohatreto izy ireo.
ny mbola nitazona mahery reto mpianatra reto fa kapohany rahonany ataony indroa atao ampigadrana ry Petera sy Jona dia tonga ny anjely manafaka azy. Ny fiangonana rehetra mivavaka any amin'ny toerana misy azy ny anjely tonga ao amin'ny ao amin'ny prison manafaka ny apôstôly, manafaka azy, mitondra azy. Hitantsika eto amin'izao asan'ny apôstôly 2:10 zao, ny nataon'ny anjely tamin'ny Petera zay netiny nivoaka ny misy étape moa zany le prison, dia misy varavarana voalohany, misy varavarana faharoa. Rehefa tonga ry amin'ny varavarana tena nivoa azy ny vavahady dia lasa le anjely nefa izany rehetra izany dia valim-bavaka. Rehefa nivavaka nanandratra ny feony teo anatrehan'Andriamanitra, ny fiangonana, ny ombom-po amam-panahy, ny vavaka ho an'ny Petera tao anatin'ny figadrana dia namaly Andriamanitra ary tonga ny anjely namoaka ny Petera. Tonga ny maraina nakaizy Petera any amin'ny sinagoga mampianatra. Ny fitoeram-pigadrana tsy nisy tapaka ny fihidim-baravarana, tsisy nisokatra ny varavarana, ny hidiny varavarana. Gaga ireto jiosy ireto hoe fa inona ny zavatra mitranga, inona no hiafarany izao tantara izao, satria mahagaga. Fa ilay Petera izay no fatorana dia indro mampianatra ao amin'ny sinagoga. Satria nahoana? Satria nivavaka ny fiangonana ry havana, namaly vavaka ny fiangonana Andriamanitra ary dia novahana Petera. Mbola ery ny vavaka izay aseho atsika izany, ampianarin'ny tompo atsika hoe rehefa mivavaka ane isika, tsy very maina ane ny vavaka ataotsika, tsy teny tsara lahatra arak'izay eritreretana azy ny vavaka, fa tena ny fo no vohana eo anatrehan'Andriamanitra ary aseho eo anatrehan'Andriamanitra izay rehetra ao anatin'ny fo, araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe arakaraka izay habeniny ao am-po no havoaka ny vava. Fa tsy kabary ianarana io, tsy kabary atao par cœur io ka ho lasa teny tsara lahatra, fa vavaka sandratra eo anatrehan'Andriamanitra ary ny fanahy masina no mitarika amin'izany. Izany no atao hoe vavaka. Ary izany no amporisihana atsika, ny fifandraisantsika hakaiky amin'ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ilay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana. Izany no Andriamanitritsika ary ny firaisantsika aminy no hahafahantsika koa mitondra ny fotsika ao anatrehany, manokatra ny fotsika araka ny fitarihan'ny fanahy masina. Ka dia mampahery tompoko izao asa tamin'ny apôstôly izao mbola asan'Andriamanitra mandraka ankehitriny, mbola asan'Andriamanitra mandraka ankehitriny. Raha nisy vitsivitsy taminareo nafantatra tsara ny fijoroana vavolombelona nataoko teto ho fantatra reo fa Andriamanitra mbola manafaka tahaka izao nanafahany andry Petera tao an-tranomaizina izao, no mbola nanafahany izao tenako izao vavolombelona ny amin'izany ary tsy misy afaka manda rehefa Andriamanitra no miasa. Ka izany no amporisihana antsika amin'ny vavaka tarihy ny fanahy masina, vavaka teren'ny fo, resy lahitry ny fanahy masina, resy lahitry ny fitiavan'Andriamanitra. Ka dia mahireza tompoko fa tsy very maina foana ny firaisanao amin'Andriamanitra, ny fiankofanao amin'Andriamanitra, tsy very maina. Mampahery antsika tsirairay avy dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Atsotsika ny mpampianatra hira amin'ny fotoana fohy mialohan'ny anomboan'ny fitaom-pivavahana. Misaotra tompoko. Miala tsiny tompoko efa lasa be ny fotoana dia fantsiana fotsiny angamba no raisitsika misy hira fataontsika matetika
dia misy ahitsikely fotsiny. Ohatra zao ny hira fa 700 dia zao no tena mety ho feoany. Tonga dia ataoko avy hatrany izy no fahalasan'ny fotoana. Ohatra hoe alahady andro tsara, andro fitsaharana. Zay misy manko manao hoe alahady andro tsara, andro fitsara. Fa zay alahady andro tsara, andro fitsaharana. Zay aloha dia eo amin'izay rehefa miditra amin'ny ohatran'ny refrain kely tsika eny maminay ny andro. Zay fa tsy misy manko manao hoe eny maminay ny andro. Fa zay ny tena marina zany hoe eny maminay ny andro, andro zay zany ny tena feony. Saotra tompoko. Dia mivadika kely tsika amin'ny 356. Io zany somary hafa mihitsy ny fisehoan'ilay hira raha ny tena namorona amin'ny mpamorona azy. Ny rim-panota mivera dia izao hoe ny andininy feo voalohany no manao ny andalana rehetra amin'ny isana andininy. Zany hoe rim-panota ohatra izy foana zany manonona an'iny. Fa ny feo telo hafa dia ny andalana anankiroa amin'ilay andininy tonga dia miara-taona fa miverina indroa foana. Ohatra fotsiny zany hoe rim-panota mivera hafa miandry Kristy zao, rim-panota mivera. Ohatr'izay zany dia miverina ohatr'indray izy manaraka hoe aza dia mirenireny sao iharan-doza izao. Ohatra zao zay amin'ny andalan'ny faharoa. Fa ny feo voalohany ihany no mihira isaky ny andalana tsy mitsahatra. Fa ny feo telo hafa mifanenjika manao andalana anankiroa isan'andininy dia miverina indroa dia ohatr'izay foana hatramin'ny farany. Saotra tompoko. Riava malala, anio dia andro faharoa manaraka ny aladiny Trinte zany. Ary miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny lohateny izay mpanjintsika androany dia ambokin'ny Hébreu 7:10 mitondra ny izay mivaky toy izao manao hoe mitondra fiainam-baovao ny fanadiovany rany Kristy.
Mahana fa fotoana androany zany fankalazana ilay ray sy zanaka fanahy masina hotona hitahiana antsika hibebaka sy hitodika amin'Andriamanitra noho ny fitiavany meny antsika nanomezany zanany hidiny etỳ an-tany ho famonjena antsika. Ahaka hitsangantsika hiantso sy hideha ny anahan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Salamo 4:40 ny 12 ka hatramin'ny 7:10. Inona no avaliko ny Tompo noho ny soa rehetra nataony tamiko? Tondra fanatitra divay aho ka hanao antso avo amin'ny lazan'ny Tompo. Anefa ny voadiko amin'ny Tompo aho eo anatrehany vahoaka ny tafangona. Tsy sitraky ny Tompo velively ny hahafatesany mpivavaka aminy. Tompo, mpanomponao, eny mpanomponao tokoa aho, sady zanaky ny mpanompo vavinao, ka novahanao ny fatorako. Anolotra sorom-pedehana aho, ahainao antso avo ny lazan'ny Tompo. Anefa ny voadiko amin'ny Tompo aho, eo anatrehany vahoaka ny tafangona. Dia eo an-kianjany ny tranon'ny Tompo, eo afovoanao i Jerusalema. Alleluia, amen. Kivavaka. Ry Andriamanitra hainay eo, hainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao noho ny fitiavana sy ny famindrapo atolotra ao mandrakariva ho anay, sy mbola nanomezanao izao fotoana iahanay mideha sy mankalaza anao izao. Vaovao isa-mahaina ny fanehoanao ny hatsahanao aminay, satria tsara sy mpanao ny tsara ianao. Hainay eo, indreto isahay, tonga hivavaka sy hitalao aminao, koa manatrehanay, satria ho ianao fa hamisy roa na telo miangona amin'ny anarako, dia eo afovoany aho. Taio izao fanompo-pivavahana izao, ahafahanay mandray ny teninao, sy izay tianao ambaha aminay. Aoka tsy ho fotoana verimaina ny fionanay aminao, fa kosa andraisanay ny fahasoavana atolotra ao anay. Tsy ny soa ihany no ikambananay sy haisanay aminao, Andriamanitra, fa ny rehetra hivelomanay. Eny, isaohanay fa fahasoavana avy aminao. Ianao Tompo, no heriny izay rehetra matoky anao, koa ienoy ny vavakay. Amin'ny anaranao Jesosy mahavonjy sy mpanavitra anay.
no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Eno ny teny manambaha ny sitrapon'Andriamanitra. Ianareo kosa efa malala, ataovy izay androsoanareo amin'ny finoana masina, indrindra efa nananareo, ka mivavah momban'ny herin'ny fanahy masina, mitahiriza tena ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ka mahandrasa ny famindrapon'i Jesosy Kristy tompontsika, ahazonareo fiaina maharitra mandrakizay. Esoritsy eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo, ko amin'izany dia okanahaka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala ianareo. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia fantatsika fa tsy mahatanteraka izany, zavatra tadiavin'ny Tompo izany amintsika. Noho izany tokony haiko ny helokontsika, ny tsy fananantsika ny fahatokisana, ary tsy fananantsika ny zavatra efa nitadiavina tamintsika hatr'izay, iaraka hivavaka isika. Mamindrafy voamiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habehan'ny fiantranao vonohy ny fahatosoko. Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana, fa tsaroko ny fahatosoko, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko, mba ho marina ianao amin'ny tena, ary tsy hanatsiny ianao amin'ny tsara. Indro tamin'ny heloka no niterahanay, ary tamin'ny fahotana no nitorotoroninay ny reniko. Indro fahamarinanao am-pony sitrakao, ary fahendrena amin'ny afina no ampifatarinao aho. Amorony fo madio Andriamanitra, ary avao ziorina marina ny fanahaka ao anatiko. Aza manahy ahiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ampdio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto ao, dia ampianatra ny olon-diso ny lalànao ao, ary ny mpanota ampiverenina aminao. Noho izany, rirainay be famindrapo, mitalao aminao izahay, mamela ny helokay, diovy izay ho afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka nompanao, ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, no angatahanay aminao. Amen. Visita
Nyaiky ny faotantsika isika dia ahaiso eo mpitsanganana ny teny famelan-keloka izay atolony ho antsika. Ary tsy mipetraka isika ary tsy efa vita ny hafidehana. Hoy ny Tompo, anaka atoloha ihany fonao fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty. Noho ny anahako dia hononiko ny fahatezerako aha mba hidehana ahy dia manindry fony aminao aho. Mety aho, madiova ianao, voavela ny elokaheo noho ny anahany masina. Alleluia. Amen.
miatrany amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra afiadana ety ambonin'ny tany ho amin'ny olona kasitrahany. Izao dia tonga ny fotoana ho an'ny sekoly alahady. Tonga eo amin'ny fotoana makina ny tenin'Andriamanitra tsika izao. Hoy ny ao amin'ny boky mpitoro-teny manao hoe amin'ny maraina dia afafazo ny voanao ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy zao tota. Alohan'ny hitsanganany ireo mpanompony izay hanatanteraka an'izany famakian-teny izany dia ataontsika ny firana fa 420.
Hiaraka hivavaka isika tompoko. Dia misaotra anao izay Tompo Andriamanitra io raha tonga amin'izao fotoana andrenisanay ny teninao. Mangataka ny fanahinao masina izahay mba hanazava ny teny amin'ny alalan'ireo hamaky sy hitory izany, hampafantatra, hanamafy indray ny asa lehibe izay nataonao an'izao tontolo izao. Dia tsy inona izany fa ny nanavotanao azy, ny vidiananao azy lafo tamin'ny rano zanaka malalanao, satria tsy tianao izy ho very na dia iray aza. Efa tia azy hatramin'ny voalohany ianao ary tia azy hatramin'ny farany. Koa mitenena Tompo fa mino izahay zanaka malalanao. Amin'ny anaran-tsoanao Jesosy. Amen. Hiamaky sy hiain'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Eksôdôsy, toko faha-efatra amby roapolo, andininy fahatelo ka hatramin'ny fahavalo. Eksôdôsy, toko faha-efatra amby roapolo, andininy fahatelo ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hitantsika izany dia vaokitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehovah sy ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray miredina ny olona rehetra ka nanao hoe, ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehovah. Dia ny fomaraina koa ka nanorina altara teo ambony tendrombohitra sy tsangam-bato 12 araky ny firenena Israely 12. Ary ny zatovo amin'ny zanak'Israely ny rana dia nitondra fanatitra dohan'ireo hanamono fantotom-balay atao fanatom-pihavanana ho an'i Jehovah. Ary nalain'i Mosesy ny antsasaky ny rà ka nataony teo anaty lovia. Ary ny antsasaky ny rà kosa natopony teo amin'ny altara. Dia naka ny boky fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Ary hoy ny olona, izay rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay. Ary nalain'i Mosesy ny rà ka natopony tamin'ny olona. Dia hoy izy, indro ny ranon'ny fanekena izay nataon'i Jehovah taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Dia mbola ho toizantsika ny famakiana ny tiany Saoratra Masina tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Hebreo toko faha-9 mitomboka amin'ny andininy faha-11 ary hatramin'ny andininy faha-15. Hebreo toko faha-9 andininy faha-11 ka hatramin'ny faha-15. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy mba nataon'ny tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Ary tsy mba nitondra ranosolahy sy ranon-janak'olo izy, fa ny ranon'ny tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fa raha ny ranosolahy sy ny ranom-bolahy ary ny lavenim-batotro vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo, maika fa ny ran'i Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsina ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay, no adio ny fieritreretanareo mba ho afaka amin'ny asa maty mba antoanareo Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalanana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niatra amin'ny fahafatesana ho amin'ny fanavotana amin'ny fahotana nataony tamin'ny fanekena voalohany, mba ahazahoan'izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Dia mbola toy antsika ny famakiana ny teny Saoratra Masina tompoko. Izany dia antsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Marka,
marika toko 520 atonkontsika manomboka amin'ny 12 ara-janona ny andinin'ny 18. Évangile selon saint Marc, chapitre 14, à partir du verset 12 à 22. Amin'ny anaran'ny tompo. Tamin'izany andro voalohany amin'ny fihinanany mofo tsy misy masirasiry izany famonoana ny Paska, teo ny mpianany taminy: aiza no tianao andehananay hanomana ny sakafon'ny Paska ho anao? Dia naniraka 2 lahy tamin'ny mpianany izy ka niteny taminy hoe: mankanesa ny an-tanàna, ary isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo, dia manara azy, ary lazao amin'ny tompo-trano izay idirany hoe: izao no lazain'ny mpampianatra, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatra? Ary izy no anoranareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa misy, izay efa ilaina rehetra sady voavoatra tsara. Ary ianareo no manomana ho antsika. Ary nandeha ny mpianatra dia tonga tany an-tanàna ka nahita araka izay nolazainy taminy, dia nanomana ny Paska izy ireo. No nyrivany andro dia tonga niaraka tamin'ny 12 lahy izy, ary raha nipetraka ny sakafo izy ireo, dia hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny ray aminareo no amatika aho, dia izay miara-mihinana amiko. Dia nalahelo izy ireo ka nanomboka nanontany hoe an Jesosy ny tsirairay hoe: izao va izany? Ary niteny tamin'ireo izy hoe: izay iray aminareo 12 lahy miara-manatsopoka ny tanany amiko ao anatin'ny lovia no izy, fa ny zanak'olona dia mandeha araka izay voasoratra momba azy, nefa loza ny olona ahatonga ny zanak'olona ho voatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy teraka akory izy. Ary raha mbola nisakafo izy ireo, dia nandray ny mofo Jesosy, ka no ny efa nisaotra izy dia novakiny ka natolony azy ireo, sady nataony hoe: raiso, ity no tenako. Dia nandraiky apoaka izy, ka no ny efa nisaotra dia natolony azy ireo, ary nisotrony izy rehetra izany. Dia hoy izy taminy: ity no rahako amin'ny fanekena izay alatsaka amin'ny monjany maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony eo mandra-piavon'ny andro isotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Isaorana ny tompony ny filazantsara. Alohan'ny tsanganan'ny mpanompony hitondra ny teny dia fampianarana fohy dia ataontsika ny fihana fa 770 ny andinin'ny telo eo fitsanganana nanaovana izany. Oh
mitondra fiainam-baovao ny fanadiovan'ny rany Kristy. Mitondra fiainam-baovao ny fanadiovan'ny rany Kristy. Izany dia niraisintsika tamin'ny Hebreo 8 ka ny 7:40 manao hoe mainka fanikirany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manantsiny ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Hivavaka isika ry havana. Mirepirepy anaty aizina Tompo izao tontolo izao. Nefa mahatoky izahay fa ny teninao ny fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Fa teny mampisava ny aizim-be aty, fanilo manazava ny dia ho ary. Kotolory fahendrena Tompo ka ampio ny irakao, izay tory fianambara azy ny teninao izao. Sokafo raha teo ny fona izay miainy koa, ka hitondra fahavelomana sy fiainam-baovao hatrany ny andrenesanay ny teninao. Ary koa hitomba amin'ny fahalalananao izahay mba hahazoanay handroso hatrany amin'ny asa fanomponanao. Koa dia mba tsy fotoana andalo fotsiny aminay Tompo izao fotoana izao, fa fotoana nivozanay hery indray, azonay mijoro tsara, azonay manana fanantenana sy toky, fefa tonga hamonjy anay ianao teo ambony hazo fijaliana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay izao vavaka izao. Amen. Dia ho ampitombona amintsika eny ry havako ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Tamin'ny perikopa izay nivakiantsika teo, tamin'izy anankitelo, na ny Exodosy izany, na ny Hebreo, na ny Marka, dia misy fifandraisana lalina, ary lalina tokoa ny fandaminan'Andriamanitra ny teny izay hotoriana isan'andro isan'andro. Ary inona fa tsy tonga ho azy izany, fa tena ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra no miasa amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay mandamina izany tenin'Andriamanitra izany. Inona moa no nitranga ry havako? Nanao fanantom-pihavanana ny zanak'Israely izay mitarihany Mosesy izay mpanalalana na intermédiaire amin'Andriamanitra. Tianao marena fa Mosesy izay mpanalalana amin'Andriamanitra dia efa tandindony Jesosy Kristy sahady. Satria tamin'ny andron'ny Mosesy rehefa iresaka izy ireo raha vakiantsika ny 1 ka hatramin'ny 2 dia nijanona tetỳ alavidavitra ireo izay miaraka aminy fa i Mosesy rery no afaka nanaton'Andriamanitra. Satria raha vakiantsika ireo texte rehetrarehetra eo alosin'ny aorianan'io dia manambara fa niseho Andriamanitra ary ny tongony dia tahaka ny safira ozizy izy. Mosesy rery no afaka nanatona izany. Ary izay no manambara fa efa tandindony Jesosy Kristy sahady Mosesy izay afaka niresaka tamin'Andriamanitra. Mosesy namaky ireo boky ny fanekem-pihavanana, ary ny zanak'Israely kosa dia namaly nanao hoe araka ny hitantsika tamin'ny Hebreo teo hoe ny zavatra rehetra izay nandidiny Tompo anay dia ho tanterahanay atsakany sy andavana. Izany hoe ny fanaiky Andriamanitra sy ny zanak'Israely teto. Ny fanaiky Andriamanitra sy ny zanak'Israely, na koa hoe ny fanaodiana. Amin'ny malagasy rehefa misy zavatra ohatr'izay dia maro ny oam-pitenenana izay ilazana azy, na ny fanaodiana, na ny fampitsitsika, na raha ny olona anankiroa izay ny fanaiky hifankaty ary dia tamin'ny fomban'ny malagasy taloha dia misy mihitsy ny nanao fatidra. Nisy karazany maro ny fanatitra nataon'ny zanak'Israely, fa ny eto izay hitantsika eto ankehitriny dia ny sorom-pihavanana. Tamin'ny fanekena taloha ry havako, dia no amasinina tamin'ny raha avokoa ny fanaka tao amin'ny taberna kely. Ary koa Mosesy teto dia nandray ilay raha izay natao tao anatin'ny vilia rehefa avy natao ilay fanatitra, ka nafafiny tamin'ireo zanak'Israely ireo raha ireo. Voadio ny ranony zanak'ondry ny fahotan'ny zanak'Israely, satria izay ilay fanatom-pihavanana tamin'Andriamanitra. Izany hoe rehefa nisy ny fahaloton'ny zanak'Israely na ny fahotan'ny zanak'Israely dia amin'ny alalan'iny fanatitra iny raha iny no anadiovana azy.
izay ny tamin'ny testamenta taloha azay ny atao fanatim-pihavanana ny rano islana ny ranjanak'omby no natolotry ny zanak'israely ahazona fanavotana mba hamerina azy ireo satria tokoa mantsy rahantsika malala fa raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka ny malagasy a na hirona ireo firenena hafa sasany dia mbola misy ny zatra manao an'io sorona io rahantsika malala zany za manokana na tamin'ny fanadihadinana ataoko dia nitety toeram-panompotsampy maro aho dia rehefa nitety an'izy ireny a dia hitako fa mbola maro no mampiasa ny ra izay rehefa nisy angatahana inona moa ny antony ampiasain'ny malagasy amin'izany reo malagasy sasany fa tsy ny malagasy rehetra rehefa mangata-javatra tahaka ny hoe mangata-janaka dia manao joro na manao zavatra tahaka an'izany dia mamono biby dia alatsaka eo ny rano nosorany eo amin'ilay vato ao ihany koa reo mila fahefana ary tao amin'ny doany anankiray tao an-dranoro dia tantarain'izy ireo mihitsy fa reo rehetrarehetra izay mpitondra ny firenena dia saika efa nangaly tao nangatapitahina tamin'ny razana na ireo izay olona tompon'izy ireo na rakotomaditra zany na ranoro na ny zavatra maro isan-karazany ao any koa nefa ny mangataka famelan-keloka tahaka ny hoe nanota fady dia rehefa nanota fady isika malagasy dia misy ny mamono omby hoe ty toerana fady ka nanaovana maloto dia namonona omby dia alatsaka eo ny rano ary indraindray ny mampalahelo ry avako dia zary to le ferintsika ary zany zavatra zany indrindra isika izay avaty ampitan-dranomasina ny sasany eto amintsika ihany angamba tsy misy manao an'izany raha tsy diso rehefa tonga ny an-tany razana dia le feriny ireny fomba ireny na dia tsy mifanaraka amin'ny filazantsara satria nahoana satria ohatrany hoe fomba ny razana ary manamarika ny maha malagasy kanefa ry havana raha mandinika ny soratra masina indrisy dia indrisy satria nahoana tsy misy intsony ny sorona izay tokony ho azo atao satria nahoana tamin'ny testamenta taloha raha mila fanavotana na mila famelan-keloka dia ny rana biby na ny rana zanak'omby tsy misy kilema no entina angatahana famelan-keloka atao sorona amin'Andriamanitra fa ny testamenta vaovao kosa na ny fanekena vaovao kosa dia tsy biby intsony fa natao fanatitra Jesosy Kristy ary ny tenany sy ny rahany mihitsy ny mety ho isolo vonantsika Jesosy mihitsy no nanao fanatitra ny tenany nalatsa ny rano mba hanadio ary koa mba hahazoantsika famelan-keloka ny any Kristy dia ny ranony tenany no nalatsany amonjena izao tontolo izao na dia tsy manan-tsiny ary araka ny hitantsika amin'ny Hebreo 7:12 efa natolotry Jesosy ny rano ho fanavotana koa tsy misy intsony hanao sorona hafa fa efa ny tenany nataony sorona il est le sacrifice parfait et définitif tsy misy intsony ao aorianan'i Jesosy Kristy no atao sakrifisy ka noho izany ny avana tena fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra ny mbola fanaovana sorona na ny mbola fanaovana joro indraindray rehefa manoloana n'ireny famadihany ireny ary izay no mahatonga ny sampana fifoazana matetika mitory amintsika hoe ny kristiana dia tsy tokony hanao famadihana intsony isika satria nahoana tsy dia le hoe famonosana n'le razana loatra na le famindrana n'le razana ny olana fa melohan'ny anomboan'ny famadihana dia misy hoe miodiny impito manodidina ny fasana miantso mpanandro mamono biby ary ny rany biby iny alatsaka eo izany hoe tsy mahatoky lay famonjena na le raha nalatsaky Jesosy Kristy teo ambony azy fijaliana ary izay no mahafahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra azy izay tsy fanao intsony ary raharahany Baiboly zany ry avana mitondra fahafatesana ny fandikana ny lalàna sy ny fifanekena natonany tamin'Andriamanitra teto isika raha nahita ny zanak'Israely dia nifanaiky nefany mandraky tiany androany ny zanak'Israely manaiky an'Andriamanitra rapitso izy mivadika manaiky an'Andriamanitra rapitso izy mivadika ary zany nefany dia mitondra fahafatesana ary tsy mitondra fiadanana na oviana na oviana fa mitondra fahavelomana kosa ny famelan-keloka avy amin'ny alalan'ny rany Kristy voalohany ary avako manadio ny firetantsika
na ny fotsika ho afaka amin'ireo asa mitondra fahafatesana ny rany Kristy. Raha namaky an'io andiny tsoratra masina io tsika dia hitantsika mazava zany. Manadio ny fieritreretantsika na koa ny fotsika ho afaka amin'ireo asa na action mitondra fahafatesana ny rany Kristy. Inona avy ary ireo? Inona ny azo ambara amin'ireo asa izay lazaina hoe mitondra ho amin'ny fahafatesan'ireo? Ohatra, ireo asa na fihetsika na action izay na hatsarana ataontsika ka heverintsika ahazona ny lanitra. Izany hoe tsy ezaka avy amin'ny tenantsika olombelona, ny ezaka avy amin'ny tenantsika olombelona, fa tsy zavatra avy amin'Andriamanitra. Faharoa, na vokatry ny fanaovana adidy na ny asa maro samihafa na koa ny fampiasana arena be manoloana ny asan'Andriamanitra. Ary indraindray izy io dia mampalahelo mihitsy any an-tanindrazana rehefa tonga ny fotoana fanaovana ny vokatra, satria eo no mampiseho ratrema sy rapanana, mampiseho ny arenany izay heveriny fa rehefa manan-karena izy dia ho voafidy ho diakona na ho voafidy amin'ny asan'Andriamanitra. Diso izany ry havana, asa mitondra ho amin'ny fahafatesana izany. Ny hery sy tanjaka, ny fahaizana mampahalalana izay anteheran'ny olona, ary koa ny fampiasana talenta maro isan-karazana izay nomen'Andriamanitra. Tsy ratsy akory izany rehetrarehetra izany ry havana, avy amin'Andriamanitra izany. Kanefa kosa dia asa mitondra fahafatesana raha izay no enteherana, fa zavatra iray loha ihany ny azona mba ho voadio ny rany Kristy dia ny fibebahana. Ny fibebahana irery ihany, izay ihany no lala tokana azona manatony an'Andriamanitra. Inona moa ny atao hoe mibebaka? Na dia efa fantatsika ary dia averimberina amintsika mandrakariva izany. Ny atao hoe mibebaka, raha nitodika tary ny lalanao androany, todika makany, raha heverinao fa diso ny lalanao io, dia miverina ianao mitodika makany amin'ny lalana mifanondra amin'iny. Noho izany tsy mibebaka ianao raha ohatra ka sady mandeha makany any dia miezaka kely mitodika makany arina, kanefa tsy miala amin'ny lalana izay efa fantatra fa lalana mamono. Ankafizin'ny olombelona maro ry havana ny karazam-pahotana amin'ny andro iainantsika izao, ary toa zary manamarina izany na dia sana ny fiangonana aza sanatria ny vava, ny fiangonana sasany. Tsy mibanjana intsony an'ilay Kristy namonjy nandatsaka ny rano teo ambony azy fijaliana, fa ny fahendren'olombelona no lasa mitarika. Kanefa tsy maintsy mitsotra amin'Andriamanitra tsika manoloana ny tsy fetezana sy ny tsy fahatanterantsika eo anatren'Andriamanitra. Satria nahoana? Izay manafina ny fahotany tsy ambinina hoy ny soratra masina, ary izay mitsotra ka mahafoy izany no mahazo famindrampo. Mila mitsotra amin'Andriamanitra tokoa, ary mila tanisana amin'Andriamanitra zavatra rehetra izay fantatrao fa tsy sitrapony. Fa rehefa asehon'ny tompo antsika ny fahotantsika dia tokony tsy hifikitra amin'izany mba tsy hahita loza. Satria Satana dia tsy mba mikendry ny hasoantsika na dia manao soa antsika ao anaty farangososona, ary ataoko anaty farangososona. Mody mampirentirety zavatra maro isan-karazana izy, ohatran'ny hoe heverina ho soa antsika izany, kanefa ianao potika ny tanjony rehefa ao aorianao. Ary izay no antony anatonana an'Andriamanitra, ka mba rehefa aseho an'ny tompo antsika ny tsy fantanterantsika dia mila tany saina aminy mihitsy tsirairay avy ny tompo. Tena tsapako fa tena tsy nety ilay teto hoe mamindra fo amiko anao, diovy amin'ny ranao soa mba ho afa-keloko, sasao madio aho mba ho afa-pahotana, fa taminao dia taminao no nanontako araka ny salamo ny vakin'ny mpanapon'Andriamanitra tamin'ny fekekeloka teo. Noho izany aoka tsika tsy hanafina izay tsy fantanterantsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa izara amin'izany amin'ny tompo isan'andro isan'andro kosa. Hafa nefa ny fijerin'ny Baiboly ry havana, isika no voavonjy dia nolazainy noho ny nanaovan'i Jesosy Kristy sorona ny tenany noho ny fanavotana. Hoy ny Hebreo 10:7-20 hatramin'ny 12:20. Ka hiala amin'ireo fomba ratsy fanao mahazatra hatramin'izay.
faharoa afaka manompo an'Andriamanitra velona ny voadio an'ny rany Kristy. Afaka manompo an'Andriamanitra velona ny voadio an'ny rany Kristy. Andao iarahantsika mamerana izay mba tsy izary eo ny teny eto fa mba miara miresakantsika. Afaka manompo an'Andriamanitra velona ny voadio an'ny rany Kristy. Mbola tsy maheno ny feonareo a? Afaka manompo an'Andriamanitra velona ny voadio an'ny rany Kristy. Aventsika indray mandeha mafiana. Afaka manompo an'Andriamanitra velona ny voadio an'ny rany Kristy. Inona ny fanoatra amin'izay? Fanoatra amin'izay dia tsy afaka manompo an'Andriamanitra velona zany izay tsy voadio an'ny rany Kristy. Tsy anjarako ry havako ny laza fa izaho na ianao dia mbola tsy voadio an'ny rany Kristy. Fa ianao kosa no malala, ny tenanao no malala, efa nandalo an'izany fanadiovan'ny rany Kristy zany avy e. Hoy ny Koritianina 2:7-15 manao hoe dinio ny tenanareo na amin'ny toetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Reramaina fotsiny isika manko ry havako raha manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny heriny tenantsika kanefa mbola tsy nanadalo zany fanadiovan'ny rany Kristy zany. Tahaka ny zanak'Israely tary aloha rehefa nisy fahotana dia ny ran'ireo biby, ny ondry, ny osy sy ny zavatra maro isan-karazany no entina nanadiovana azy. Fa iny kosa efa foana izay araka ny nambara hoe tsy misy tsony ny fanaovana sorona ny amin'ny alalan'ny biby satria Kristy efa nanolotra ny rany. Noho izany mila mandalo amin'ny rany Kristy tsika izay manadio atsika. Lasa sakana amin'ny fampandrosoana an'Andriamanitra manko indraindray ny fiasan'ny olona izay mbola tsy nodioviny rany Kristy satria ny tenany no jereny voalohany. Na ny zaho na izay rehetrarehetra mahizy azy ka zary fisehosehoana na fampiderana fahaizana mampahalalana na filozofia an'izao tontolo izao ny zaharambara ary reny ry havana dia lasa sakana indraindray. Fa mila mibanjina izay fanadiovan'ny rany Kristy izany isika. Ary ny olona izay efa nidiovin'ny rany Kristy dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fiadanam-po sy amin'ny fifaliana ary dia mahazo fahafinaretana mihitsy azy. Feany ry havako tamin'ny taona 70 dia rava ny tempoly ny tabernakely na ny tempoly tao Jerosalema tamin'ny taona 70 tao aorianan'i Jesosy Kristy zany izay iainantsika izao. Kanefa kosa misy ilay tabernakely vaovao izay tian'Andriamanitra hidiran'ny olona rehetra izay nidiran'ny Kristy dia ilay lanitra vaovao na ilay Jerosalema vaovao izay antenaitsika. Ny faharovitan'ny efitra lamba tao amin'ny tempoly rehefa maty Jesosy Kristy dia misy ilay hoe toerana masina dia ny toerana masina indrindra izay misy an'ilay lamba. Ny faharovitan'iny n'ilay rideau be ny manambara fa afaka miditra ao amin'ilay masina indrindra isika rehetrarehetra. Ary izay ny lalana nosokafan'Andriamanitra ao antsika. Ka tsy misy tsony ny fanavahana fa afaka miditra ao izay rehetrarehetra te hiditra ao rehefa voadio ny rany Kristy. Vita ny famonjena satria efa latsaka ny fanavotana. Ny rany no nahadio antsika. Tsy maintsy manaiky ilay mpisorona be izay mitondra ny rany fanekena vaovao raha te ho voavonjy. Tonga hamonjy ny mpanota Kristy. Tonga hamonjy asy anao Kristy. Manokatra ny lanitra ho an'ny mpanota ny bebaka ny tompo. Mpanalailana amin'ny fanekena vaovao Kristy. Hoy ny Matio 5:20-20. Ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ny famelan-kena. Miaritra ny fahafatesana izy mba ho fanavotana ilay zanak'ondron'Andriamanitra izay nanaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Hoy ny Marka 4:12-14 dia miresaka ny fanasan'ny tompo natao mialohan'ny fahafatesan'ny Kristy mba hatsiarovana azy. Satria raha antsika malala fa ny alina alohan'ny isamborana azy ny nanaovany ny fanasan'ny tompo. Tsy ataotao foana nefa ry havako ny fanasan'ny tompo izay fahatsiarovana nanomboanan'i Kristy. Ary raha sitrapon'Andriamanitra dia hanomboka ndray ny fanasan'ny tompo isam-bolana isika atsoatsy amin'ny herinandro izay raha tsy diso ahy. Ny fiangonana any an-tanirazana dia misy ny akatoko ny fandraisana rehefa lahady fahatelo, lahady fahaefatra mialohan'ny andraisana ny fanasan'ny tompo. Satria nahoana? Mila fandinihan-tena lalina mialohan'ny anaovana fanasan'ny tompo, andraisana an'izany fanasan'ny tompo izany.
mila mandiny tena eo anatrehan'Andriamanitra hoe tompo manahoana manoloana anao, efa nivadika tamin'ilay fanekenao ve za sa variana tamin'ny zavatra hafa? Ninninona nefa elokontsika, ninninona fahotantsika? Dia ny tompo vonona ny andray atsika sy vonona ny anadio antsika. Ka aoka isika iomana manoloana an'izany fandraisana ny fanasan'ny tompo zany, mba tena atsiaro tokoa fa tonga hamonjy ianao Kristy, mitondra fiainam-baovao no fanadiovan'ny rano Kristy. Izay no lohahevitrintsika androany, mitondra fiainam-baovao no fanadiovan'ny rano Kristy. Noho izany ry havako, manantena ilay fiainam-baovao izay atolotr'Andriamanitra asy ianao, meteza ho diovy ny rano Kristy, meteza anakaiky an'Andriamanitra isan'andro, aza variana, aza manjeny ny andro lava, fa atombotra ny andro ary tsy misy mahalala isika. Eny na dia ny zanaka ary ny soratra masina roviana ny fiavian'ny tompo, fa ny anjarantsika dia miomana mandrakariva, fa ny fiainantsika eto tany dia mandalo ihany. Fa ao amin'ny Kristy kosa ilay nandatsaka ny rano famonjena asianao, ao no misy ilay maharitra mandrakizay. Mivavaka isika. Misaotra tompo noho ny amin'ny teninao izay manilo ny dianay tokoa, satria fanilo ny tongotra izy fanazavana ny lalanay. Raha miraparapa any anaty aizina izao tontolo izao indraindray, dia eo ianao ho andro rahona sy andry afo mitary-dalana anay. Tompo malalo, tehirizo ho anao isan'andro izay, ary tsy hanadino fa efa maty hamonjy anay ianao, efa nandatsaka ny rano fanavotana anay ianao. Ary raha handray ny fanasan'ny tompo izahay, dia handinika ny tenanay na mitoetra na tsy mitoetra amin'ny finoana izahay. Tsy afaka mitsara n'izy izahay tompo malala, fa kosa mba ny tsirairay samy mijery ny tenany manoloana anao, mba tsy sanatria isy no very, fa mba hifankahita izay Jesosy raha miala amin'ity tany ity, hifankahita any an-danitra ny any amin'ny Jerosalema vaovao izay nomanonao anay, hiara-paly aminao, satria tsy isy tsony na ny sentona ny sotomany amin'izay fotoana izay. Ka nareo havanay izay efa lasany aminao ary dia hiara-paly aminay mandrakizay. Tehirizo ao am-ponay izany teninao izay ndenesinay androany izany tompo, mba hitondra fiainana ao anay, hampandroso anay hatrany hatrany, tsy hampierika anay havia sy havanana, fa hatoky ianao tanteraka. Fa ianao no antom-pisinay, ianao izay tia dia tena tianay tokoa. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, ny anaovanay ny vavaka. Amen. Sao dia tonga eo amin'ny fotoana ny atoko-pihira isika.
Ahaka hitsangana ny fiangonana anao ny fanikempinoana izay raisantsika amin'ny fiangonana maro maneha an'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra hay tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitovontovonina tamin'ny fanahy masina natereko marevy atsinina hijalina nanafako fantovolanto nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty nalevina nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-davitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra hay tsy toa avy aminy aviany tsaha velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina ny hasoto izao fiangonana ny olona masina ny famelan-keloka ny fizakana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. So dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny haha-mpiangonana. Miarabantsika indray natratra izao lahady voalohan'ny volana Jona izao ho amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra ny Tatianora Andriamaro nitarika ny fotoana ary ny tonton Tantely Ranaivo nitondra ny sakafom-panahy tamintsika androany. Misaotra ihany koa andreo rehetra izay nandray anjara natanteraka izao fotoana izao. Teny fisaorana. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo rahalahy, fa mahamendrika izany satria mitombo fantatra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Tesaloniana 2:1-7. Ho antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra, izany andanatsoratra masina izany ry havana no indramina isaorana ny tombo sy ankasitrahana antsika tamin'ny fampiseho-pitiavana lehibe nataontsika teo anivony fiarahamonina misy antsika. Etsika iray lehibe ny fanadiovana ny tanàna misy ny fiangonantsika ary dia tena nahafaly ireo mpikarakara amin'ny famaroantsika tonga namaly ny antso. Ho alain-tahaka mandrakariva isika fa tsy haka-tahaka ary dia miratra trano ny mampianatry ny tompo ho antsika mankasitraka be dia be ny filoha rabe manatsoa. Toy izao indray fandaharam-potoana manaraka, ny alahady 17 volana Jona dia alahady natokantsika hitondrana ambavaka ny ezaka trano. Amin'ny fotoana io ihany koa hanoanantsika ny asa isy valopy zaraina amin'izany. Marihana moa fa ny volana Jolay isika ny tokony mandoha ilay 7700 € any amin'ny diosesy, ka dia aoka hitondram-bavaka sy homana amin'izany itsika. Isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'io andro io. Alahady natao récolte ny graine de moutarde ihany koa, ka handray fitenena ireo tompon'andraikitra amin'izany rehefa avy eo. Avy eo tsika dia miditra ny alahady 20 volana Jona, fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ka manomboka amin'ny folora sasany. Eto am-piangonana Vilara no izany ny toerana. Ny rakitra sy ny fanomezana azo amin'io andro io dia atolotsika ho amin'ny fikambanana malagasy anankiray mikarakara momba ny Covid-19 izay lazaina amintsika aoriana ny andininy momba izany. Avy eo ny alahady 17 volana Jona, famaranana taom-pianarana ny sekoly alahady. Ny fanajana ireo fepetra momba ny fiarovana amin'ny valanaretina dia mitohan-trano, ny fisoratana anarana, ny fitondrana ny masika ary ny fanadiovana ny tanana etsy ampidirana ary koa ny elanelana ray metatra sy ny carré familial misaotra tompoko. Ny fampitana amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny Facebook sy ny Zoom moa dia mitohy hatrany ihany. Ny fianarana soratra masina dia mitohy hatrany isaky ny zoma hariva amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny Zoom, ka dia manentana antsika rehetra anaraka izany satria tena zava-dehibe ho antsika tsirairay avy ny ho an'ny sakafom-panahintsika izany fianarana ny tenin'Andriamanitra izany. Ny fotoam-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 ora sy sasany. Ny sekoly alahady sy ny katekomena dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora maraina. Ny groupe
diakona miasa amin'ity volana jona ty dia ny groupe C sy ny D. Entanina isika fiangonana sy ny sampana rehetra ary ireo komisiona rehetra eto amin'ny fiangonana mba ho tonga amin'ny sabotsy 12 volana jona izao hanao ny fanadiovana ny fiangonana sy fandaminana ny fiangonana ka manomboka amin'ny 10 maraina izany ka hatramin'ny 4 dia manantena fahatongavantsika maro hatrany. Vaovao avy amin'ny sampana SVK. Misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka soamatsara ny LDF izay natao teto amin'ny fiangonantsika vialahy ny asabotsy 27 volana May. Ny recette azo tamin'izany dia 1715 € 80 centimes ho an'Andriamanitra irery ihany aneny voninahitra ny birao SVK. Avy amin'ny sampana fifoazana. Ilazana amin'ny mpiandry sy ny zanaky ny fifoazana rehetra fa ho tanterahina eto vialahy ny fiaonam-be ho an'ny mpiandry sy ny zanaky ny fifoazana rehetra eo atao amin'ny faritany atsimo atsinanana ny asabotsy 15 volana jona ho avy izao. Tontolo andro izany, samy mitondra ambavaka izany fotoana izany isika rehetra ny birao ny fifoazana. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganantena maty no ampandrenesana anareo fanodimandry teo amin'ny fahenina-dimapolo taonany itopoklay Rasoanaivo Zofidy ary John izay vadiny raha vaviny Tatilandy Rakotonanahary iray tapo aminy. Ny famangina sy ny fitrotroram-bavaka dia tanterahana androany. Aoka samy mitondra mbavaka azy ireo isika. Efa niady tsara aho natanteraka ny fiazakazako. Nitahiry ny finoana aho hatramin'izao dia tahirizina ho an'ny satroboninahitry ny fahamarinana Timoty 2:4-7 ka hatramin'ny 9. Filazana manjo 2. Efa niady tsara aho natanteraka ny fiazakazako aho nitahiry ny finoana aho ary izao dia tehirizinao ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izany andro izany. Timoty 2:4-7 ka hatramin'ny 9. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganantena maty no ampendrenesana ianareo fa ny malalanay Rarivo Andriamiarisoa da dia nodimandry ao amin'ny tompony faharaka amin'ny 10 volana May teo rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasoa manantena Linina, ny zanany, ny zafiny, ny iray tapo aminy, Rakotoniaina Charles sy Liliana sy ny zanaka aman-jafiny. Ny fandevenana dia efa vita tamin'ny 7 volana jona teo tany an-tanindrazana. Ny fitondrana mbavaka azy ireo dia atao androany ihany koa dia aoka tsiaro mbavaka azy ireo hatrany isika. Azafady misy adinko. Mialatsiny. Fisaorana, teny fisaorana, Ramatoa Andriamanatsoa Olga sy ny fianakaviana rehetra dia maneho ny fisaorana ny fiangonana manontolo tamin'ny teny fampahirezana sy fampinoana ary ny fitondranam-bavaka azy ireo tamin'ny alasan'ny tompoky vavy Ramiandro Soa Randrianal sans sujette makasitraka tompoko. Fisaorana, teny fisaorana 2. Mahandrasa ny tompo ianao, mahatanja ary mahereza fo, eny mahandrasa ny tompo. Salamo 7:7. Misaotra indrindra nareo ny fiangonana sy ny namana ary tapaka rehetra mpiara-manompo ao amin'ny tompo tamin'ny fitondranam-bavaka sy ireo teny fampiononana ary fankaherezana nataonareo tamin'izao vona niantra taminay izao. Misaotra indrindra tompoko fa tsy irery izahay. Ambinin'Andriamanitra ne ianareo ho arovany tsy toa, izy ilay manan-kare-pahasoavana no androtsaka izany tsy tapaka ho anareo. Ho tahin'ny tompo isika rehetra ho azy irery ny voninahitra Charles sy Liliana Rakotoniaina mianakavy. Ny banque alimentaire dia mitohy hatrany eto amin'ny fiangonantsika ka ho an'ireo izay maniry hanoana izany dia ho raisina tanandroa ary ho atsika izay manana namana na havana maniry fanampiana dia afaka manantona ny tompon'andraikitra na tonga dia makatsy amin'ny salina
catéchumène. Nirakitra azy tamin'ny lahady fahatelopolo ny volana May teo dia 610 € ary ny ezaka trano 365 €. Nisy fianakaviana koa nanolotra rakim-pisaorana 100 €. Iangaviana isika birao hijanona kely aorian'ny fotoam-pivavahana izao, misaotra tompo. Dia izay indray ara ny vaovao eto amin'ny fiangonantsika, misaotra tompo. Bonjour à tous. Donc J-7, avant notre journée spéciale graines de moutarde. On a commencé la semaine dernière avec le défi graines de moutarde. Si vous avez raté cet épisode, pas de panique, tout est expliqué. À l'entrée de l'église, vous avez 5 jarres, chacune représentant un des piliers de l'église. Et le défi consiste à mettre de manière symbolique vos billets ou vos pièces dans les jarres qui représentent le plus les fondations de votre église de demain. Ce défi continuera jusqu'au dimanche 13 juin, donc dimanche prochain. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Une journée en fait en 3 temps. Un culte, un repas et du ludique. Notez qu'exceptionnellement, le culte démarrera à 10 h. Pour cette journée un peu spéciale, on aimerait vous proposer un dress code, un rappel en fait de notre thème. Porter quelque chose de jaune moutarde, ça peut être un vêtement ou comme moi aujourd'hui, un accessoire. Pour les modalités, je vous propose de faire un retour en arrière à la semaine dernière, d'où nous sommes partis pour le défi. 5 jarres comme 5 piliers ou 5 fondations de notre Église. Communion, mission pour la guérison et pour une vie en abondance. Avec la traduction pour nous aujourd'hui. Une église où je célèbre Dieu. Premier temps fort, donc, un culte spécial graines de moutarde. Un temps pour dire merci à Dieu pour l'acquisition de ce lieu. Un temps pour continuer à écrire notre histoire grâce à nos dons financiers, au moyen des enveloppes, et un temps pour marquer l'histoire. Une église où je me sens en famille. Deuxième temps fort, après le culte, nous partagerons un repas, comme un repas du dimanche en famille. Un repas sous forme d'agapé, comme ceux qu'on avait l'habitude aussi de partager lors des lundis de Pâques ou de Pentecôte, mais adaptés au temps de la Covid. Donc, compte tenu du contexte sanitaire, voici l'organisation du déjeuner. Chaque foyer ou personne amènera sa part ou un peu plus. Donc, une part de pistolet de poulet cuit au four, un lot de 3 briques de crème fluide, canette ou bouteille d'eau, fruits. À noter que pour le repas, il sera servi dans des barquettes individuelles. Donc juste un exemple, dans mon foyer, nous sommes 3. Donc je vais ramener 3 pistolets cuits au four, voire 4 si je pense à la personne qui n'aura pas pu ramener sa part. Un lot de 3 briques de crème fluide, 3 fruits et 3 bouteilles d'eau. Une église qui m'aime trop pour me laisser telle que je suis. Bien entendu, que cette contribution ne soit pas pour vous un frein pour venir et partager cette journée avec nous. Même si vous ne pouvez pas amener votre repas, vous êtes le bienvenu. Une église qui m'aime assez pour m'accueillir telle que je suis. Pendant le déjeuner, il y aura aussi une scène ouverte, c'est-à-dire un temps libre pour exprimer votre talent. Si vous avez à cœur de partager quelque chose comme un chant, un poème, un sketch, seul, en famille ou en groupe, c'est le moment. Ce sera votre moment et ce sera l'occasion. Juste pour un minimum d'organisation, merci de vous inscrire auprès de Tonton Rabé. Troisième temps fort, l'après-midi. Juste une petite parenthèse, il faut prévoir une tenue un petit peu plus décontractée pour l'après-midi, surtout pour nous mesdames qui avons souvent des talons pour le culte. Donc une église où je ne cesse de me former et de me transformer. À l'église, on va vous former à des choses utiles et à des choses aussi bien moins utiles. Donc troisième temps fort, un temps ludique où on va vous préparer des jeux et où tout le monde pourra participer. Une belle occasion de se retrouver, de se détendre et de rire ensemble. Dernier point, et pas des moindres, et j'insiste parce que c'est vraiment important, pensez à vous inscrire pour chaque temps fort. Les inscriptions seront ouvertes dès aujourd'hui sur le lien habituel et vous avez aussi un formulaire d'inscription disponible sur le site de la FPM Aix-Marseille et sur la page Facebook de l'Église. Tous les liens, vous les avez en bas du flyer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut se retrouver à l'entrée de l'église au niveau du défi graines de moutarde ou sur les réseaux.
À Dieu seul soit la gloire. Indry havana mamerina ny arahabantsika amin'ny anaran'ny tompo. Araka ny voalaza teo dia misy ny namantsika ray aman-dreny Charles Larakotoniaina mivady izay namoa ny fianakaviana ta Madagasikara ka natateraka ny famangina azy ireo isika. Miangavy ny komity sy ny loholona mba handroso ety aloha natateraka izany. Mandritra izany dia rahantsika aminao ny hira fa 8:700. Azafady hitately lantsy tately akotana araka tompoka atsangana hitsangana. Ry izy menakavy, raha naray ny fampandrenesana avy aminareo ny fiangonana dia nahatsiaro ary nalahelo amin'ny fahoriana mitondra amin'ny fianakaviana. Eny maratra ny tena maha-olombelona ary malahelo amin'ny fisarahana. Isika nefa dia manana ny tompo ary ny teniny izay voalaza ao amin'ny salamo dia milaza manambara hoe akaiky izay manana fo mangorangoraka Jehova ary mamonjy izay torotoro fanahy. Marina ny fahorian'ny marina nefa Jehova manavaka azy amin'izany rehetra izany. Izany ry havana no teny indramin'ny fiangonana ampaherezana anareo manana ny finoatsikitsika amin'ny fitsanganan'ny tenany maty ary tompon-dalana ihany ho an'ny havana izay nandao antsika ary samy ho any daholo isika ka dia mahereza ary anamafiorina trano ny firaisapo sy ny firaisan-tsaina amin'ny tompo sy amintsika tsirairay avy ny fahoriana amin'ny tona tahaka izao. Dia hitrotro-mbavaka ametraka hitrotro-mbavaka izao fotoana izao isika hiarivavaka isika tompoko. Tompo Andriamanitro, mijoro eto anoloanao reto fanakaviana reto, mijoro miandrandra ny fampiherezana avy aminao, ny fanasitranana avy aminao noho ny fandozan'ny olon-tiana, ny havatiana. Eny tompo mino izahay fa eo akaikinao izany mpanomponao izany ary dia nahavita ny fihazakazahana izy. Miangavy aminao izay mba hanasitrana ny fery ara-men'ny banga ka hiriry hatrany miaraka aminao amin'ny fiainanay rehetra. Ireo fianakaviana sy zanaka manjafy izay nilozan'izany mpanompo izany tompo dia omenao hery ka tsy ho resin'ny fahakiviana
fa hijoro otrany ary ampamiratra tranyny voninahitrao dia mametraka ny andro sisa rehetra ampelantananao tompo ary amiratra tranyny voninahitrao dia aminarinao Jesosy nanaovazavavaka izany. Amen. Manaraka izany ry menakavy dia misy fifampitondrana fitsipika eto amin'ny fiangonantsika tsy hoe règle izy na fitsipika tsy maintsy hatrao fa tanterahana ampitiavana dia misy ny fodrany maso kely dia kely atolotry ny fiangonana raisampitiavana tompoko fa ny foman'olotra kely dia kely fa ny foman'olotra no mameno dia raisampitiavana. Manaraka izany sarotry dia sarotry ny amihana sy hanoroko anareo amin'izao fotoana mandalo izao nefa noho ny zavatra efa rahantsika malala dia tsy afa-manao izany atsika ka ho mariky ny famaranana izao fotoana izao dia hiara-nangana ny tanàna-kavanana isika dia ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Misoratoboko. Afaka mipetraka isika. Dia tonga amin'ny fotoana anatantehantsika ny haky fisaohana izao amin'ny alalan'ny hira fehana fanampiny fahatelo. Thank
sao dia tonga amin'ny vavaka fisohana sy vavaka trany momba ny trano. Ny akaviana ny tokony andraikitra manantony ity. Vavaka isika tompoko. Andriamanitra ray malala tsara indrindra. Misaotra sy mideranao izahay. Manome voninahitra anao mankalaza ny anaranao masina indray. Amin'izao fotoana androany izao, endre ny fifalian'ny fonay. Afaka miombo mipeo, manandratra ny feonay eo anatrehanao. Mba ho anitra manimpofona aminao ane izany Andriamanitra. Ary misaotra anao ny amin'ny teninao izay nomenao anay. Misaotra anao amin'ny famelan-keloka. Misaotra anao amin'ny fanatrehanao. Ary misaotra anao ny amin'ny herinao mahagaga izay manefy sy manamboatra anay. Misaotra anao izahay. Izany ny teny hainay Tompo. Tsy manana teny hafa izahay fa fisaorana, mipololotra ao anatin'ny fonay. Ary ankehitriny izay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, dia mitondra ny etaetan'ny fonay rehetra ao anatrehanao, mitondra ny fanirianay ao anatrehanao, mitondra ny fikasanay ao anatrehanao. Na inona zavatra izay eritreretin'ny fonay tsy araka ny sitraponao kosa dia fantatrao izany. Ary ianao no angatanay famindram-po. Eo anay ny saina sy ny fahendrena mba hamantaranay ny sitraponao mandrakariva. Ankehitriny izay dia misaotra anao amin'ity fitoerana masina izay natolotra ao anay ity. Mahagaga eo masonay izany, asanao Andriamanitra, izay miahy sy mikarakara ny olonao tokoa. Ary misaotra anao izahay, mangataka aminao izahay, mba omeo anay ny hery, mba omeo anay ny fahendrena, mba eo anay ny fitariany fananao masina, mba aizanay tokoa mikarakara sy mikojakoja izao fitoerana natolotra ao anay izao. Satria masina izany, satria masina ianao Andriamanitra. Dia amboary izahay, tefeo izay tsirairay avy, mba ho tena mpanompo voatafihery tokoa, mpanompo mahatoky amin'ny anjara fanompoana izay niantsona ao anay tsirairay avy. Satria manana fanomezam-pahasoavana fa nozarainao taminay ianao, dia ianao no anatanteraka izany tokoa araka ny sitraponao. Tsarovy indrindra izao fiangonana izao sy ny asa rehetra izay napetraka ao aminy. Tsarovy Tompo, aoka mba ho tanteraka araka ny sitraponao ny anjara asa fanompoana napetraka ao amin'ny fiangonanao, ny isam-batan'olona tsirairay, ny mpiandraikitra isanambaratonga, na inona fanomezam-pahasoavana nomenao anay Jesosy Tompo. Aoka mba ho tanteraka ny zara fanompoana, aoka mba mirapirata ny voninahitrao izany, ary aoka ny fanahinao masina irery ihany no hitaridalana anay sy hanolo-tsaina anay, ka hatonga ny fiangonanao tokoa hijoro, hamirapiratra eto amin'ity tanàna sy vohitra izay nametrahanao azy ity, ary mba ho tandro-pamonjena ho an'ny olona rehetra, hitondra ny olona eo aminao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy, izay efa nividy ny fiangonanao tamin'ny rano masina. Dia ianao no hanangana ny tsirairay isam-batan'olona amin'ity fiangonana ity, mba ho fantsy-pamonjena, ho fantsy-pifaliana, ho fantsy-pitahiana Tompo amin'ity tanàna sy vohitra nametrahanao anay ity. Dia tehirizo amin'ny finoana sy ny fahalalana tsaranao ny fiangonanao, ary tehirizo amin'ny firaisana aminao isan'andro. Meo anay koa ny firaisampo, firaisan-tsaina, mba ho vava iray sy saina iray no entinay midera sy mankalaza anao, manome voninahitra anao. Tsarovy ny asa rehetra izay nambara taminay teo. Ianao no mahalala ny mahasoa ny fiangonanao, ary ianao no anatanteraka izany
fa omeo anay ny hery, omeo anay ny fanahy manome mba hatanteraka tokoa ny fifalianay Jesosy araka ny teninao. Tsarovy ny Alahady 17 Jona, ianao no anangona olona maro Tompo mba hiara hifaly ankalazanao noho ny fanomezanao natolotra ao anay. Tsarovy ny asan'ny fiangonana rehetra izay nambara sy ny tononony, ianao no mahalala mpamonjy eo asanao zany, aza vela tsisy tsy ho tanteraka fa Andriamanitra miasa ianao hahatanteraka ny teny fikasanao amin'ity fiangonana ity. Dia misaotra indrindra Tompo, ary na inona iriny ny fony ny zanakao tsiraray mandresy manaraka izao vavaka izao, hiriny ao am-pony ao, dia ianao Jesosy ilay tompo sy mpamonjy manana ny hery sy ny fahefana any an-danitra sy tsy an-tany no hahatanteraka izany araka izay iriny ny fony izy ireo eo anatrehanao. Mivavaka izay ho andreo mana-manjo Tompo, ianao Jesosy fananganana ny maty sy fiainana no hanome azy ireo ny fampiononana tsara indrindra, ary ny fiadananao no hameny ny fony izy ireo, hameny ny banga izay navelany ny olona, ny havana izay nandao, fa ny fiadananao kosa no hameno izany, ary ho hafa tokoa tsy hitovy amin'ny olona izao tontolo izao ny zanakao na dia mandalo fahoriana azy, fa manana fanantenana ao aminao Kristy izay velona mandrakizay ary miay sy mikarakara anay. Misaotra indrindra Tompo fa sambatra loatra izay manana anao, sambatra izahay tsy mba orin-javatsoa izahay, na jerena ho malahelo amin'izao fiainana izao aza, dia manana anao Jesosy Kristy zavatra rehetra aminay, ary atolotra ianao ny dera, ny aja, ny laza, ny voninahitra anao mandrakizay zany amin'ny anaranao Jesosy, ary tononinay ny vavaka nampianarinao anay ho famaranana izao vavaka izao manao hoe ranay ozy any an-danitra, ho masinina ny any anaranao, ho tonga ny fanjakana, ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay nio izay any saza ao anay, ary mamelana elokay tahaka ny amelana izay meloka taminay, ary aza mitondra ny amin'ny fankapanahy fa manafahana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia amahana ny fotoana isika ka alohan'ny hanaovana ny hafatra sy ny tsodrano, dia ataontsika ny iha 576 ny andinin'ny faefatra efa vita ny tsodrano, dia ny iha 777 ahovy ao topo. Dia hakitsangana isika. Izay atolotry ny tompo atsika. Ny famotrapon'i Jehovah no tsy nahalana hitratsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra dia fitiavana. Izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Ahaiso ny tsodrano tononona amin'ny anahan'ny Tompo, ho amina rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny fahaisana amin'ny fanahy masina. Amen.
hay sy zanaka fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompo. Amen. Isaohana ny Andriamanitra. Bon dimanche daholo.